Arak'izany dia ambotoana n'ireo petit baolina kitra sy ireo mpitantana ny tontolo andro omaly zay dia tsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina samy nilaza ny fahitany izay fizotra ny baolina kitra eto amintsika izay moa ireo mpitantana ity taranja ity. Anisan'ireny ary efa nambara teo ihany fa hofantarintsika bebe koa ny mikasika izay fanazavana sy hevitra navoakan'izy ireo zay Andriamatoa Entso Rakotorimana filohan'ny Liana Lalamanga sy mazava ho azy Andriamatoa Amady izay filohan'ny Federasiona Malagasy ny ity taranja baolina kitra ity. Andao apetraka amin'olona ity baolina kitra ity. Antony amlaza mihitsy hoe tsy misy baolina kitra mandeha zany ka fédération ihany na président fédération ihany tsy possible zany. Ary zay no mahatonga ny baolina kitratsika tsy mandeha tena misy zay koa tsy zahay ato amin'ny fédération tsy milaza mihitsy hoe mandeha io tsy mandeha io satria tsy tokony andraikitra tsika rehetra fa raha ny nanao andraikitra tsiraikiraiky tsika tamin'ny fanaovana anazy mety andeha io zay no mahatonga soyons responsable dia avec proof nareo rehefa namory diaspora tany à Paris le président de la République dia ny zavatra raha ihany no teneny tao football pour dire que io ngamba ny ilainy malagasy ka raha ny fidiny vahoaka na io ny ilainy malagasy andao ampiny logika indray zany zavatra logika ary zay ny angatana mpanao gazety andao tsika tsy amady zany rery mampandroso football c'est pas ça andao tsika iaraka iza ny tandrify andraikitra tsiraikiraiky satria manana andraikitra tsiraikiraiky afahantsika mampandroso ohatra ny teny ataoko 5-5 navako anazy fa 500 réel matetiky miresaka hoe mbola tsy nahita zaza tsy afaka examen kapapany tsy mahita mbavaka mbola tsy nahita an'izany asa raha misy mahita an'izany anjara ny président fédération ray aman-dreny manome opportunité zay azo nomeny na fa izy rery aza ny manome anjaran'ny mpilalao anjaran'ny tamazava manana asa mbola tsy nisy ekipa amin'ny toerana rehetra zay mandeha ny football ka ekipa iny na ny président club va na ny président fédération ny ekipa na ny entraîneur gamba raha henonareo Chelsea de Mourinho entsika daoly zantsika tsy fantatro izy koa hoe PSG de Laurent Blanc natoko zay ny ao anatin'le hoe azakazaka firaisakina voalohany aloha fanomboana ny tampilalaovana efatra ambin'ny folo sy roa arivo ary omarianay amin'izao resaka hoe azakazaka firaisakina ho an'ny rehetra zany aho fampandrosoana baolina kitra satria ny ligina Analamanga dia mieritreritra fa tsy ao anatin'ny fifaninanana sy fifanenjehana no ahitana vokatra ary itsika rehetra dia tokony andraikitra avokoa amin'ny fampandrosoana ity baolina kitra ity fa tsy an'olona ray na ho an'olona vitsivitsy izy ity miala avy any am-pitondra fanjakana hatraty amin'ny farany ambany indrindra ka izay no antony izao nanasa moa natrany amin'ny ministera hatrany amin'ny olona rehetra zay tokony nasaina tokony andraikitra tokony afaka mampandrosoana ity baolina kitra ity dia misy ny tonga misy ny sy tonga ka satatra mbavarano ihany zao fa ny manetsa be mbola ho afa mifanirian'ny ligue zany dia ny hoe ny firaisakinantsika rehetrarehetra satria ny baolina kitra ny mpanjaka baolina ny sport dia mino fa aorianan'izao azakazaka zao dia mifatika tanteraka any amin'ny fampandrosoana baolina kitra isika rehetra fa tsy isy intsony ny hetsiketsika isan-karazany.